Fanamavanana ny fahasahiranana ny ray aman-dren'ny mpianatra amin'ny fidiran'ny mpianatra amin'ny taom-pianarana vaovao 13 4 dia hisy ny fanampiana izay azo avy amin'ny vondrona Europiana sy ny fao Norvégienne. Izy ity moa dia mpianatra maro no azo tombotsoa amin'ity fianampiana ity. Entina namavanana ny fahasahiranan'ireo ray aman-dren'ny mpianatra ho an'ny taom-pianarana ho avy dia misy ny fanampiana izay iarahan'ny vondrona Europeanina sy ny fao Norvégienne manolotra ho an'ny mpianatra malagasy ary izany dia notanterahana amin'ny alalan'ny UNICEF. Vola mitetina $4.7 no nahazona ny kit scolaire ka ny 4.900 vola izany dia avy amin'ny vondrona Europeanina ary ny 4.300 kosa dia avy amin'ny fao Norvégienne. 5.304 tapitrisa no isan'ireo kit scolaire izay hozaraina manerana ny Cisco sy ny DREN ka sekoly miisa 2.4 no azo anjara amin'izany. Fanampiana izay entina ampianana ny tahan'ireo mpianatra amin'ny jokan-daharana no natao. Ray tapitrisa eo mahery kely zany no hita fa zaza mitsoka andaharana tamin'ny taonivon'ny primaire zany hoe ny ankizy enina ka hatramin'ny 10 taona zay zany zao no voaisa tamin'ny taom-pianarana 2011-2012 zany hoe ny ena koa nisy any zaza niditra any an-tsekoly satria raha mitambatra zany izy amin'izao 4.300.000 eo miaraka amin'ny any amin'ny privé fa taloha izy efa nahatratra 4.600.000 total nanomboka tamin'ny 2009 zany no nidina anisan'ny mpianatra any an-tsekoly. Io moa zany le voalaza teo angamba le situation misy amin'izao fotoana sahirana ny ray aman-dreny dia izay no zavatra tsara. Ny orinasa DHL ihany koa dia isan'ny mpiara-miombonantoka amin'ny fanapariahana ireo kit scolaire ary isan'ny tafiditra indrindra ao anatin'ny vinanasan'ny orinasa ny fanampiana sy ny fanabeazana. DHL moa zany voalohany indrindra dia miasa ao anavoana logistika izany hoe transport d'éloignement zavatra ohatran'izay zany ny sehatra iasan'ny DHL. Ankoatran'izay asa izay nefa ny any dia manana mahatsiaro-tena zany DHL fa manana responsabilité sociale. Izay moa zany efa manana volet maromaro amin'izay resaka responsabilité sociale izay. Misy ny programme atao hoe Go Teach dia misy ny Go dia misy ihany koa ny Go Help ka ny eo amin'ilay programme Go Help zany ity cadre-ny participation anay amin'ity fanapariahana kit scolaire ity dia ny anjara asanay zany dia justement amin'ny expertise ny DHL dia ny fanapariahana ny transport fitaterana zany ampahany amin'ny scolaire ireo any amin'ny toerana izay efa natokan'ny ministère anaterana anazy. Manomboka ny faha-4 ny volana Aogositra izao ka hatramin'ny faha-10 ny volana Oktobra ny fanaparitahana ireo kit eny anivon'ny Cisco ary mandritra ny herinandro fidiran'ny mpianatra ho amin'ny taom-pianarana 13 kosa izany hoe amin'ny faha-7 ny volana Oktobra 13 no izaraina azy ireo ho an'ireo mpianatra.